fivarateo anao voadina roa tantara nosoratany Jedy John Fanimbinan-tsoa. Mpilalao tantara Louise Ravelosoa Nakisarabe Manatsoa Ravaka Antsanyony ary Komisarandry ary Fetropelo. Ny kirakira teo amin'ny lafiniara teknika Bak Sarano Arvondy. voadina roa Fizarana faharoa tantara no toto sainy maningotra. Io fa mandefa MP. Bonjour ianao. Mialatsiny fa zao indray avo ato. Za io zao tsy dia miconnecte intsony fa mivoyage foana iha, mandeha mamonjy formation sy manao stage dia mpianatra maromaro zahay no ira-hevitra. Isan-kariva koa reraka be foana ka avy dia matory. Bonne journée ianao dia je t'aime mafoana. Zangemina toky anao foana. Ianao aza milaza fa reraka mbola mavita miresaka mikoatran'izao. Tsy maninona Remia, andrasako, andraso avaliako. Arzesana afaka hita foana. Aza matahotra fa efa tsy ahita tsony ianao e. Nanao ny lohany e. Sady salama amin'ny marary e. Fa maninona ianao e? Ary aiza ianao no ohatran'ny mitondra valizy be ohatran'izao? Aza misahirana kory manontany izay mahazo azy sy alehako e. Mahatsara anao aza angamba mifelako ety. Lahatra. Miala tsiny aminao raha ohatra hoe nana fotoana anao ny zavatra nresahako taminao sy ny fihetsiko. Aza manafa tsy haninona anao aka. Andeha aleto fotsiny aloha. Veloma ianao? Tena miala lavitra teto Antananarivo tokoa lahatra. Tsy nihodohodo teto intsony izy. Tena zao fa tena tsapako ny fitiavan'ny tovovavy iny anahy. Tena tsy menatra mihitsy izy namboraka ny fitiavany tamiko. Saingy tsy ho vitako mihitsy raha ngany amparafamia. Vomaika izy hijaly raha naika kanefa tsy misy fitiavana akory ato amiko. Tena namofo ilay zanak'olona. Dia ho diso ve anefa? Ataoko ahoana ny tsipaka amin'ny boaty nataoko tamin'io fa tsy hivadika amina ny kodona ny kintra. Dia sanatrika malao tao foana any izy dia ahoana? Dia ho atsoko ve? Tsy diso fa ny tanany teny nomeko ka. Raha notoan'ny lahatra daholo no vehivavy rehetra dia ekeko daholo koa ve izany ka? Toa ampanoto foana koa izy zany. Tokony ho tsapany fa fifanekeny olondrona atao hoe fitiavana fa raha tsy izany dia mandeha ila rava foana. Viva 98.8. Kely sisa dia hoeritoana sady ny fianarana nataoko taty Allemagne. Fa noho ny sinainy no manao apely video amin'ny Messenger na Skype. Fa raha vakely indray mandeha isan-kerinandro ary izay ihany fa manoratra amin'ny MP kosa aloha efa tsy dia fanao anay intsony. Tena sarotra ny foana ny resaka sy ahitana dia amin'ny réseaux sociaux ohatran'ireny asa saingy izany mametra an'izany satria manjary lasa malahelo foana izy ka so sanatria teraka zavatra hafa eo izany. Aiko fa tovolahy efa voatoana mpitiavana mafy naina. Izay vao nitsapo taty amiko. Saingy raha vao hitako ny fiovany dia nanaiky ny fitiavany koa. Ary izy ny lasa tena diso tsy mahafoy ahy intsony.
Fitiavana. Sao amiko ny tena hoe fitiavana. Nanelanela tany amin'ny 4,5 kilometatra aza dia mitana ny toko sy ny voady izay nomena foana ka ny fo aza miara amin'ny tempo amin'ny fotoana rehetra. Petrapetraka. Ianao koa mba manaitra ry faly. Ka ianao tatoato izay varina foana dia manjary lasa tsy mahita an'izay manodidina anaoko. Fa misy inona? Tsy misy inona ka. Tsy marina izany. Malahelo ny any Madagasikara gn'ampy ianao any? Izay efa mifampiresaka sy manao appel vidéo foana ka. Izany dia inona fotsiny izany ka? Tatoato ange ho ahy ianao ohatriny hoe lasalasa saina foana. Ka efa hoe tsy maninona ho ako. Fa ianao tia marina moa izany dia efa lasa nifindra tia mihitsy ny mianatra. Tamin'ny tovy foana re na aty na ny Suisse sady aty ny tiako. Fa nahoana ny hoe aty ny tianao ka? Satria aty misy ianao. Ianao koa aza tamin'izaho ilay namonjy conférence tany iny dia namana beko. Eto aza saika lasa namanao daholo hatramin'ny prinsipa kely allemande ireny daholo. Tamin'ireny nge izany nanampy anao fa aty kosa ianao manampy ahy. Ka manao izay vitako ako. Ka izay nge ny tiavako anao e. Faly. Mara izany Ramia. Tiako ianao ary tsy voa izao fa fonsika vao nifankahita voalohan'le tao anaty ascenseur iny mihitsy. Tadidinao tsara ngamba tamin'ireny fa nifanojo ny masontsika dia samy tsy nisy nahatenitsika nandritra ny minitra vitsy. Ireny dia efa manambara zato fa misy fitiavana mampifandray atsika. Diso ianao. Tsy nanana eritreritra ny tianao akoatra ny mahanamako anao. Tsy mamposiko ny fahasahinao ry faly a. Fa inona nefa no mampisalasala anao sa efa nahita tovovavy miaraka tamiko ianao? Tsy misy fantatro izay momba anao fa oka zavy. Tsy tehizitra izay fiainanao manokana ihany koa. Ka aza nytanontaniana amin'izay vehivavy mifandray aminao. Za nge tsy hoe manery anao ilaza ny valiny zao dia izao e. Ka na iandry 100 taona za tsy avy hatrany ny valiny. Ahatra. Fa ahoana ka inona ny antony? Satria efa manan'olo tena. Tsy afaka ny amadika azy velively ary faly a. Fa zaly moa? Malagasy ka. Malagasy mipetraka aty izany? Ary ohatrany tsy tsikarotro a. Any Madagasikara izy no mipetraka amin'izao fotoana izao. Dia mihefitra ve aloha fa tsy hamitaka anao za mibantsy izany any amboany Madagasikara hoe misy azy dia andry anao aty. Bady aloha miresaka aminao fa tsisy bandy ahavita an'izany. Indrindra hoe amataona fa tsy mbo hoe amam-bolana akory ny tsy mihaona. Inona ny ty? Fa maninona ny fialahanao amin'ny tamana re? Manohana ny foko loatra ny teninao. Mialatsiny ary. Ary aloha andeha. Maninona tokoa izany tezitra sy nakasitanana azy nefa faniriana ohatra ny fanirian'ny lehilahy rehetra ny azy. Mety marina tokoa ny teniny saingy haiko tsara rainaina ka sa mitaka izany inona antony. Manahoana tokoa izay fankatiavana rorokiny eo e. Asasiny fa izandray e. Ay, mandesa milamina tseraka. Fa izy fotsiny lasa tsy dia miresaka amiko intsony tatoato rony. Tsy haiko hoe sahirana ve sa fantatro. Dia mihinana izany ve ianao? Ko tsy mama ihany ve no nampianatra an'izany hoe tokony atoky azy ay. Ny tena tia mantsy dia mahafoy fotoana ho an'ny tiany foana ninona antony. Izany hoe misy zavatra mampanahana. Lalany efa nidiaviko tokoa ny resam-pitiavana ka mba lasalasa fotsiny ny saiko re. Nefa nena fa tsy ahavita mitaka anao izany zanak'olona. Ny vehivavy mantsy rehefa tena tia dia tena tia hatramin'ny farany. Herintaona izay no lasa. Mbola izy dia efa taona. Vita foana re izany. Ho hitanao fa Isosa salantsy teo izany dia izy efa manana mari-pahaizana avy any an-dafy no hitanao. Avy eo nareo miara sambatra amin'izay nareo roa.
fa hoaizanga ianao androany misy alehako sady tsy anga mompifaninona ny tokony fanontany programme ka mba andro tsy fianarana re dia mba manontany misy alehako a sady tsy azoko hoe inona ny ataonao aty amin'ny tortoara misy aty vao marera ohatran'izao miala tsy mifaly tamin'ny fiatsiko ireny tsy voatandrika intsony fa nandona ny foko loatra dia tsy voafehako hatramin'ny tanako sainzy dinizay tokony atao amin'ny manaraka mbola izany nataonao an'izany ka mba sainy kely hoe raha olona hafa dia rehefa ezaka mamela avefaly dia hitsapana fotsiny re zava za zany tena diso nanasoketany olo tianao tena tianao tokoa izy matory eny no vitanao tamiko tany mifakaty aloha izay fakatiava tsara re dia ningaviako anao oka tsy ampisilana be eo amintsika reny fiantsina ataoko taminao sy zanytolo fitiavana taminao reny fanariana ohatran'ny fanariana ihany ny ainy rehefa tsy mety aminao dia aza atao marava ny finamanantsika zany endre fa ino ty mampikorobaka anao tozorina ina ny farany ko anjera fa taovy voara hiasa amin'ilay orinasa nandefasako demande ary mama ary anisan'ny asa tena tiako izy io satria mifanaraka tsara amin'ny diplômako fa asa momba n'inona comptabilité ito ilay orinasa nandefasako demande raha ijeriny na tokoa ary to tena ngeza dia ngezangeza ny sosiete zany dia mivitanao hoe miasa ianao angerinaina ka tsy zatra manao asa mafy izany fa olona zatra ny lamina teto anatrehako teto vitako foana rery mama aza sina iaia ohatr'izany le bandy rehefa vonona ny asa fa tsy eny ray ariko Viva 98.8. Ray volana sahady zay ny asako tato mafimafy ihany aloha ilay asa zingy tsy dia taraina mama satria efa nampanantena taminy fa vitako tato ato nefa tena tsapako reraka be eny any sady lasa tsy mangofongofotra mihitsy ary indraindray ao anatin'izay ray volana isako izay dia lasa tsy dia miconnecta firy-tsony koa vao tonga ny trano va ty ampiasana dia matory vao teo azao nandefa impetaminina laza fa efa miasa ka tsy manam-potoana iresahana amin'ny firy izy raha teo koa fa elany tsy miconnecta tsy haiko izay andony fa eto amin'ny fianarana angamba oay varina be any efa tsy izy ory misy rapport vao tonga indray tsy atao konty alorana fotoana maiky tia fina koa reto korotanetana be ato reto lasa laniko aloha fa mahandreraka be ny mahita andreto ka ary inona koa zao tony kiranondrano amin'ny tavoangy kely tony ohatrany hoe raha mpanafody sa inona ry izy izany ka mba n'ilay olona mipetraka farany tato tony dia adino no nanala azy tato maty masoko andriamanitra ramefay be masoko nanina tsy gasy zany na asitana raha mpanafody mahery vaika mihitsy le mipoaka teo iny vaky mihitsy le tavoanginy terany sofa le rano mipitika taty amin'ny masoko fa sy le vakina tavoangy najambena mihitsy ny masoko marina alolo miala eto mihitsy ka
fa manina ianao naina inona ny mahazo anao to mangovotra be tsy haiko rery mama fa mangorangorana aby ny vatako manontolo a dia mbola ho izay ihany andeha asako mbola tsy mahazo manapaka fa mbola tsy mahazo an'izany moa ka raha sanatria maninona dia ahoana andao hamonjy dokotera fa tsy ekeko izany volo izany hita foana fa niaina tsy ananandroa tsy havita asany raha izao pozinao izao aza be krena ohatran'io ndao ary andraso aloha ka vola dia hamonjy dokotera avy hatrany sika mianaka efa nanao zay masonao ola mangiry firy be sady tsy te hiratra mihitsy ranomasina koa nge mijoy be efa narinao ve ilay tavoahangy nisy an'ilay ranodrano sikorotanao tao aloha efa nisoriko ka mila makaina tsara aloha ianao ny dokotera dia arahana tsara ny traitement fanafody rehetrarehetra fa injakenjana ihany nahazo anao iny ianao raha teo moa tsy mety manatona dokotera raha tsy efa grave le izy tena enjana be aloha maso koa ny jiro ny tena za koa ny eritrehitra hoe tsy haninona anie to lasa mahahonsa ihany mahita azy mitsipitsipy io marina sady latsaka ny ranomasony raha sanatrika tsy hahita tokoa no masony dia inona tsy no mahaolona azy le tovavy tsara tarisy mpikana manjary lasa jamba satria za hitako aza misy ane zany fanampiana no angatahako aminao faly a engafy a hoe inona moa zany le fanampiana tadiavinao amiko e tsy te amperitrehitra sy tantara izay mahazo aty a hoe ho an'iray aman-dreniko izany na ny olo tiako e ka ny angatahako aminao dia mba andefasanao mesazy amin'izy ireo matetika milaza fa salama tsara aty andeha tsara koa ny fianarako zany hoe za zany no hitondra ny compte facebooknao a za no hiresaka amin'izy ireo amin'ny messenger izay indrindra kanefa tadidio fa no ny fahatokisako anao no mahatonga ametraka an'izany aminao a tsy misy olona valianao sy resanao ankoatran'ireo ray aman-dreniko izay olo tiako izay ihany ao ary izay rehetra soratanao ao dia hevitra vadio amiko avokoa matoko ahy ianao fa tsy hamadika anao na hoe amitaka anao zany ahy mahazo anao ary nefa tena mampalahelo Viva 98.8. ka efa nanaony ianao izay anaka tsy haiko rery mama lasa ohatra ny krampiazany foana ny tongotro mety tamin'ilay tsindro fanisinisy teo ireny angamba tena saika enjana ny nahazo anao raha tsy nanatina toeram-pitsaboana sika fa tiako général ho mpitsabo ay misy zavatra manindrona be sy feo ohatra ny reko izany maty foana ary mama ary aza mihetsika mafy fa mety ilay tsindro mama misy zavatra manindrona be ny feako ary aza mihetsika mafy fa mety ilay tsindro izany e maty tena tsy zakako izy zany aza manao an'io zany ka zany eto akaikinao foana e volovolo be sady ohatra ny misy manindrona ho zay le izy fa lasa ohatra krampo indray mijaly ary mama dia inona ary ny atao e ny traitement anatsindrona efa vita aza manafa hositrana re ianao hoe ao fa ohatrorony mama ny tongotra ao a tsy maintsy tia solomaso maizina be ty izany nanaovako ka ianao nge tsy mahazo mijery hazavana be tsy mahazo mijery écran ihany koa satria misy rayon lumineux matanjaka be amin'izy ireny ianao mantsy zao mbola mahita fa manjavozavo fotsiny ka so zany hitarika anao amin'ny fahajambana mbola mahita mihitsy masoko fa mahavaivay be foana ary tsy te hiratra mihitsy dia aleoko akipoko foana efa manao izay ho afa mpitsabo anao ary efa mpitsabo maso manokana mihitsy no mandray an-tanana anao
Tena misaotra anao ary Faly. Tena namana tokoa ianao. Raha tsy ianao tokoa no isa mba azoko neterana sy irakirana fa dia miady rery teto angamba. Le mpiara-mianatra aminao ireny koa nge tonga eto foana manampy ahy. Na dia niraharahanao fotsiny aza. Ny fianarako aloha izany dia efa tapaka mihitsiko. Sy asitrananao atao fa rehefa sitranao afaka manohy foana re. Ianao ty dia miara-tsy mianatra amiko ty fa misahirana amiko eto foanako. Raha ny amin'izay indray nge aza manahy ianao as aiky foana mandamy man'izay. aleo aloha zay tazatazana eto dia ndany mana manao raharay. Tsy maninona? Tsy maninona ka. Ilosako aloha ary ianao andro sakafontsika. Oy, azafady kely nge mama ny telefonako azafady. Eo ambony fandrinako. Ay, andraso alaika ary aloha tiany randro mangatetanao. Misaotra ry mama. Mampalahelo ale zanako fa tena nivadika malemy ny tombony. Eo ambony fauteuil roulant ny farany. Menimbolana izay ny tsabo azy fa tsy hita ihany izay tena marina. Na ny asan'izay lazainy fa tena tiany aza efa najana. Sofa mba nisy assurance. Hatreto aloha dia tsy mbola fantatra hoe inona loatra ny tena antony nahatonga azy ho toy izao fa efa manao ezaka rehetra ihany ny mpitsabo mpanara-maso ny fahasalamana. Toa hoe fahalemeny ozatra hono no nahatonga azy ho toy izao mba. Izy anefa vavita vaviko sy miaro ny lefa-kosatra tamin'ny fahasasany. Asa nano ny tsindrona izay nahazo azo no nahatonga izao fahalemeny izao na inona loatra. Nefa mena fa tsy maintsy mbola handeha izy mandra-pahatonga an'ilay olo tiany avy any an-dala. Ty ary le findainao e? Misaotra mama. Ono efa fantatry me zany zao mahazo anao izao. Ka iniana ery mama ka tsy miresaka amiko tsony. Teny kely indray mbava dia mirarosoana manao tafandriamanitra izy mba soratany amiko. Tsy fanaonareo tsony izany ny appel vidéo toy taloha. Iano tsy manao an'izany tsony izay. Tsy haiko izay mahazo azy ihany fa na izany aza mbola matoky amin'ny foana ary mama. Ireo ray aman-dreny nefa tsy mbola malala fa lasa nalemy ny tongotrao. Milaza ho avy ety ry zareo amin'ny herinandro e. Na izany aza ho teneniko zareo mba tsy hiteny an'izao zavatra eo amin'ny. Tena imity ny antso ty maro. Saro mpisany ny mivady. Ka raiso e. Dia inona no lazaiko aminazy? Raiso Allô? Manao ndry? Allô? Manao ny lahy? Miala tsiny fa zao indray vao afaka ny antso. Tsy nalahelo be e. Malahelo fa ianao nge mianatra e. Dia tsy azo teny gelenina mihitsy. Mandeha tsara ny bosy? Ie, mandeha tsara ka. Ary nareo mianako manao ahoana? Salama tsara mama? Salama tsara izay ka. Sura ve ianao fa tena salama amin'izao tsika miresaka izao aloha e. Ieno fa inona ny eritreretinao e? So mba salama ety ivelany fa ny any anatinao any marariko. Tsy maninona. Ary hono e, ianao salama tsara? Salama tsara ka. Tsara izany. Fa ilosako aloha ianao dia amanaraka indray e. Manaraka roviana? Mbola tsy fantatra fa za koa ny izao tena lasa sahirana be foana ry nainy e. Zay fa izy io dia je t'aime be foana foana. Je t'aime Kimi. Lamina amin'izay saina. Izay vao azoko indrina ary mama. Dia amin'izay mama raha aminao zavatra e. Efitra efa tapaka ny aza ny faly tsy misy antony tokony hijanonako aty ka aleoko mody any Madagasikara misy ndray mandremiko sy olo tiako. Sady manahira olona ty fotsiny ano tebiteby lava ihany koa e. Any manaraka fitsaboana raha mbola misy azo atao. Efa hoe tsy manahirana zany ho ianao. Alahelo ny afako ary faly tsy misy fianarana vanona tsona ty ka aleoko mody any an-tany-drasako. Telo taona izay. Roa taona teo nanaraka fitsaboana momba amin'ny maso fotsiny. Ary nareo dokotera sa tena tsapako sahirana fa tsy tako ihany izay vokany. Atao anao
rehefa izay no tapaka hoe tsy maninona fa anaraka anao any koa tsy zahirana be amin'izany ve andany firesiny sisa mandroso miverina anao tsy olana foana re raha zay resaboly misaotra tokoa faly tamin'ny fanampiana ohatra amin'izay na ny vatanao miasa makety sy makerona no volafonao nanampiana ny fitsapoana na ny fotoana laninao sy ny sisa tena namana ianao ary tsy mba nanala loatra ny fahatsambako asa manao an'io ao hoe tao anatin'ny fotoana ny fankaralantsika sy ny faharirasiratsika teto izay natsapako ny atao hoe tena fitiavana mandinika ny fiarahanao sy le olo tena ho any Madagasikara rahako le miresaka amiko amin'ny MP iny dia tena nenareo roa ny tena atao hoe fitiavana ary zao atsika zao natao hoe fitiavana amana tsy voavidy vola makarina satria sady mifanampy no mifankalahelo. Viva 98.8. Mama, angana ianao e. Fa misy ny larinaina dia mampiorokoraka anao mafiriza izy io amin'ny MP io vao nalefa mivao teo mihitsy ho avy etỳ Madagasikara hono izy raha afaka pitso iny hoe eno ary mama fa tsy voately taona nga moa izay ny fianarany tany hoe ho dia ty Madagasikara hoana sady tsy izy ihany anga moa no nilaza taminao tamin'ny telefona fa sady salama tsara izy ihany no mandeha tsara ihany koa ny fianarany araka ny resaka amin'ny fanaovanareo ho tsisy herinandro akory izay ka tsy haiko rery mama mety misy antony angamba matoa mandray an'izao fanapa-kevitra izao izy fa tsy tia ny olazainy amintsika impiro moa izay ny tafaresaka fa lazainy tamiko fa tsy manina mihitsy ny tenany dia tena tapoka loatra koa sady nylazainy koa fa za ihany no mitsena anazy ary ho ataony surprise amin'ny ray aman-dreny mihitsy anehoana io e orinaina ka zaniko ianao angeka zara raha afaka mamindry olona mitondra tena koa ianao ka avita andeha rereny tsy horeraka vitako rehery mama tsy maintsy mandeha ary tsy maintsy mifankahita amin'ilay olo tiako telo taona tsy nionako taminy tia hita azy ary mama tena mahery tokoa ny fitiavana ka ngiana ary ko dia mba hoe tombavaka rehery mama mipetraka amin'ny seza dia misy valizy maro anankitelo akaikiny ny kosa manao roby fotsifotsy sy sarotroka fotsifotsy izay no toa natin'ny sarina lefa ny tamin'ny MP fa ny mahagaga zao dia hoe izy ary nakan'io sary io sa mety namany niara-nody taminy na hoe olona sendra nanalo eo tokoa iny ireo ilay valizy anankitelo mifampitaingina dia mi zany manao satroka fotsy sy roby fotsy mitodika any io aleo atona vetra amin'irana reraka ihany mamindra mitondra n'ity bika ity mbola tsy mahazaka tsara ny tongotra ka voatery tsy maintsy miasa be ny vatako saingy fotoana sarobidy abiko loatra ka tsy maintsy tonako ny dia mafy aza manahoany tonga soa naina visy zany zany indrindry tirymia mitodia ty fa za tsy afaka mandeha any ambadika any manao sy manahoana tompoko mazy mandeha am'izay ve za mia mpamitsanono ihany aloha ry faly azafaty indrindra mia fa ahoana zao e zao ve la surprise manahoana aloha ianao e fetratra soa ihany koa naino mbola ty avy ianao ka tsy azoko angeny zavatra ataonao e milaza ianao fa ianao rery ny tonga eto kanefa nahoana ianao mitondra bany dia miaraka aminao avany e mbola sary-piaramiko aloha raha azoko tsara na dia efa ela tsy niona azy tsika mbola setotika sady hitsangana dia ho fantatra hoe izy no izy fa atao izy asa tsy izy
fa atao mitondra tiana fotsy sady manao solomasina tokana ho anjamby ianao fa mianiany amiko ve ianao sa inona ny tianao tongavany samy tsapa tadidrio kely hoe efa nisy fotoana le izy ny vazivazy tamin'se taminareo niaraka taty Madagasikara milo amiko dia olona misainy sady entitra ihany koa dia mazava ho azy fa tsy vazivazy zany zao fa tena izy fa nahoana kosa nahoana ary mia ka moa mbola dia avy eo ahy ianao ka izy ary bandy miaraka aminao io izy lahy Viva 98.8. izy natao hoe faly ary mitonilo ianao ka tena namana akaiky sy nanampy fa nanomboka tsy nahita masoko dia teo foana izy ny nanoratra ndrainy MP eo amin'ny compte tongany aminao reny io ihany koa ny nakasary sy ny resaka taminao tao saingy hevitra avy aty amiko daholo izany amin'izay ianao dia hitoko no anomezako anao ny compte Facebook amin'ny mba ampilama tsara ansainao dia azo atao ny manova ny mot de passe tadidrio fa fitiavanamana tsy mbola nisy teo amin'ny fiainako atrzay nisy teo amin'ny sy ary anapahafiko ny fanesako azy satria izy nanampy abedehibe ihany koa taloha nina amin'izay ve ianao naina eny misaotra ny se ary sery faly zay vao milamina ny saiko mbola ty vehivavy jamba ve naina ela bogosy matanjaka mantsy raha ianao mia za koa ny ka mitondra tiana zao mijoro eto zao fa mitondra tiana ona malemy mitongotra kavy efa mba afaka mandeha ary io zao na izany aza mbola tsy mahazaka ny vatako ny tongotro dia izay no mahatonga na mitondra nyity beky ity taloha teo azany zaka teo ambon'ny fauteuil roulant foana eo no mipetraka dia eo ny fahanana tsy afaka mitsangana mihitsy andray fa tena hoana loatra ary naina mipetrao ianao azafady dia meo aty ny teanao ilany raha toka anankiroa ny entinao aty andraso fary ty sao ve sisa nefa rahatsika tsy mampindro naina ianao lasa tsy mahita satria masonao jamba mia ekeo re aloha fa zono misy kanefa raha mbola ho anatinao ihany ny fitiavana anay dia minao fa ho resitsika izany fahalemena izany ary aza manay ianao fa ho tianao foana ihany koa mandra-piala ny fofonaiko satria efa nivoantsika fa tsy hisaraka na inkodolona na inkiantra ndry reto izy roa amianisy zany iraha matoa kely misarom-boaly fotsy eo anaty solomasony jamba manao akanjo fotsy lava manjopika raha miseh kely indray ny tanany ilany mitondra tehana sady tatan'andramatoa kely rehefa alasa ireo ny tatanana anatitra azy ireo amin'ny altara ano vato masina oreny tany oren-danitra fa sy saraka mandrakizay efa me mahita tsikelikely no masony naina kosa efa me matanjaka tsy noho ny taloha ny tongony sao retiny atao hoe tena fitiavana ary haiko fa raha meny misisika ny araka amilaina dia tsy hosambatra mihitsy satria za ty azy fa izy tsy manam-pitiavana akory za ndray no hijaly avy eo variana be no zany oe ay ve nisy olona teto akaiko teto mademoiselle lahatra no tsy izay fa ahoana nafantaranao ny anarako nainaka nitantarainy tamiko ny endrikendrika eo dia fantatro fa hainao le izy mpinamana efa ela zany nareo zasy mi mpinamana ka fa zareo moa mpifankaty dia lasa mpinamana automatika ho azy teo zasy naina
mahafinaritra ery mahita mpifankatia amin'ny tananteny nomeny toy izao ary tena andraisako lesona eo amin'ny sehatra ny fitiavana mihitsy. Tsy eto Madagasikara no mipetraka fa rendafy saingy tao anatin'izay volana maromaro nijanonako teto izay no nahafantarako misimisy ny mombanao. Ianao koa tsy teto fa hoe tany amin'ny faritra hoe ie nanofa vokatry ny resam-pitiavana tena aleko ny sitaka mihitsy saingy nareo hoe mariazy ny naina dia tonga aty hanatrika satria ireo tara taminena taloha any ie taloha fa zao efa mahay mionona ny foka ka na izaho koa arange efa naniry mafy niaraka tamin'ny saingy izy zanaiky dia nijanona mpinamana foana izay dia zao hitanao zao tena mifankatia izy roa kely raha tianao dia alohantsika indray nanao oatra azy roa kely zaho ny anaranao azy angeka tsy fantatro hoe fa nampin'izay vao zao io no hitako falo ny fiantso raha manaiky miaraka amiko ianao mandritry ny andro mpiainako dia anao voady eo ambony alitara ihany koa sika ary ifindra ny andafo no mipitraka fa tena marina ve zany ahoana koa nefa nionoko an'izay lasainao ka azonao atao ny manontany azy roa na rehefa avy eo na rehefa any amin'ny espasy ohatra oay reo fa manao voady izy roa ieny tokoa. Viva 98.8. Izao ry zary-manana naina Henri dia manaiky anao raha antsinena feno fitiavana ho vadiko mandra-piara ny fofonaiko ka na ho boky ianao na ho kilemaina na ino kodona na ino kiantra dia mafisika eto ny voantsika fa tsy misy ahasaraka antsika akoatra ny fahafatesana irery any. Raisy ty perarty ho marika ny fitiavana anao tsy mivadika amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary mifanahy masina. Amen. Ry zary-manana naina Henri isa raha antsinena feno fitiavana army dia manaiky ny ho vadinao ka na ho boky ianao na ho jamba ihany koa reo masonao roa dia mafisika eto ny voaditsika fa anao mandra-piala ny fofonaiko na inky dona na inky atra ho mariky ny fitiavako anao tsy mivadika dia atolotro anao ty peratry ty ho vavolombelon'ny voaditsika amin'ny anarandray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. rotsaka tsy tanako ny dranomasoko tsy haiko fa zandray mahatsaro sambatra mandona ny foko loatra ty trango ty tsy haiko fa tena mifanita tehitra oatra ny foko tsy haiko hoe faly samy maninona loatra io fa nisokafanay any voaly midy fanorika izy roa tena trany tsy tanako ny dranomasoko fa mandona ny foko loatra mahita azy roa miaina ny tena fitiavana tantara-pitiavana tsy haiko seny eo amin'ny tantara-piainako zao faly oay to mirotsaka ny dranomasinao nenao koa tsy haiko fa lasa tiako ty tovolahy ty anontany amin'ny misy naina avy eo raha ohatra ka marina izay nylazainy momba azy dia ikeko avy hatrano fangatahany apakatra ho vadiny izy raha teo koa bokosy fa zaza endrika ny to olona misaina ihany koa variana be no mijery oay azafady. Ny lehilahy tena tia dia tsy mieritreritra fa tsy le tiany no ampiakarina ary matoky azy amin'ny fotoana rehetra naizanaiza misy azy na ny fozy amin'ny tempo aza dia tsy manana afa-tsy izy satria efa lasany ihany ka tsy manan-kevitra ny amitaka azy ninonina fakapanamsy. Ny vehivavy tena tia dia manaja izay fanekeny sy ny tiavina ka naizanaiza misy azy ary ninonina fakapana dia ny foza efa nanaiky fa ho tilany ekeny no mampatsiahy azy hoe any ilay anjaranao ninonina sedra sy fitsapana mety mbola ho lalofana dia fitiavana ihany fitiavana trano no mampijoro anay
ilay forony tambatra ao iray tsy ho voamaly sy anio ary mandrakizay voatinay roa. Viva radio nanolotra ho anao teo voatinay roa tantara nosoratany Jedy John Fanimbinan-tsoa. Novelomin'ny Louise Ravelosoa, Nakisarabe Manatsoa, Ravaka Antsaniony ary Komisarandry ary Fetropelina. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Pak Sarano Arjondy. voatinay roa Fizarana faharoa tantara no totosainy manimbotra.